Assurance AVA tsinjovidian'izao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivony azo antoka tokoa ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro. Takarivan'ny sabotsy fahen'ny volana May 7 manaritra ny araba indray mpijery-jaina ary tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity manasanao anaraka andreo matoam-baovao nisongadina tamin'ity andro androany ity hoe tsika misantatra ny fampahalalam-baovao ary ny famoahana ireo manam-boninahitra miaramila Commissaires de Police 9 Officiers de Police 9 nahavita ny fihofanany ary dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy nanome ny voninahitra izany fotoana izany moa ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tazana teny an-toerana ny tenany ary dia nanana hafatra nampitaina tamin'ireto manam-boninahitra ireto. Dingana lehibe eo amin'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana indray no tanteraka omaly teny amin'ny ENSP na ny sekoly ambony mampiofana ho mpitandro ny filaminana satria mpitandro ny filaminana manam-boninahitra miisa 7 indray no navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Andiany fanilo, izany no anarana ny saloran'ireto polisy vao navoaka teny Ivato ireto ka ny 9 amin'izy ireo Commissaires de Police ary ny 20 kosa Officiers de Police. Nanatrika izany lalonana izany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Za dia fandy maheno ny anarana misy lalonana hoe fanilo satria tamin'ny taona ifisika dia nametraka tao anatin'ny fankalazana fa 70 taona ny fasika maraolomasa izay fikevitra fanilo izay hoe mba lasa tsy fanadino mba hiampita ny fanilo. Nareo koa dia efa nanay azy zany mitondra zany fanilo izany ekanefa fanilo anazany oetra mataonisitra teo fa oya hoe ekanefa fanilo tsy ho fiampy sy ampita ary retareta foana. Tsy nianana fanilo marehitra nyetriraty tsy le mampirehitra azy nyetriraty fa nitana azy mirehitra foana zay mandahirana betsaka atsy ny fanilo tsy mirehitra ary satrony koa ny anao mba tsy mirehitra tahaka izany. Misy ny fanilo mirehitra fa tsy lopilopy azo avao. Nampahery ireo commissaires sy officiers de police vao nivoaka androany Andriamatoa filoha hitazona ny fahadiovan'izy ireo sy hanaja fatratra ny fitsipika mifehy ary ny tsondrano azo ireo ho reharehan'ny vahoaka malagasy.